ny joloko vavolombelona eto dia zavatra maro nataon'i Jesosy tamiko satria za dia olona zao tontolo zao zany mivarotra toaka, mivarotra sigara, mivarotra paraky, nanana aretina koa aretina mitaiza resaka tension zany tena hoe nampitondra fahoriana sy nampijaly nanana fanafody sanandro nefa nafahan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fibebahana dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa zavatra maro dia maro nafahany tamiko fa sao dia feo amin'i Jesosy en fin manontolo Alléluia. voninahitra ho an'i Jesosy rery Nasa velontsika tsara nanafaka anao Jesosy tamin'ny fivarotana iny fivarotana toaka dia sigara paraky senao dia nafahany Jesosy tamin'izay hoe tsy mety tsony ty mivarotra toaka paraky sigara ty nafahany tanteraka misy ianao. Alléluia. Raha ny fanovana entin'i Jesosy ny tension tsy isy tsony. Alléluia. Dia ohatrina nampiala an'ilay tension tsy nisy tsisy maimay foana tao amin'i Jesosy. Alléluia. Afaka mitehaka ho an'i Jesosy mihitsy.